Nalaza efa tao anatin'ny fotoana vitsivitsy moa izay fa nisy ny fandroahana an'ireo mponina izay nipetraka tao amin'ny nosy Sakaty tany Diego Cerezy tany ho any. Isan'ny naneho ny heviny tao ampejiny tao mahakasika an'izay fandroahana an'ireo mponina tao amin'ny nosy Sakaty izay ifanirosoerina evo izay malagasy mafana fo monina sy mipetraka any Frantsa any. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay nofakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro. Tsy ampiandrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono namantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity. Arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny raharaha nosy Sakaty no tena iompanan-tsika atao anatin'ity vidéo ity. Tahaka ny nosy rehetra izay misy ao Madagasikara ao i nosy Sakaty fa isan'ny mampiavaka an'ity nosy Sakaty ity dia izy izay azo lazaina fa nosy kely isan'ny kanto ary mety hahasintona mpizahatany maro raha toa ka misy ny fanamboarana sy ny fanomanana an'izany nosy Sakaty izany amin'ny endriny vaovao mba hahatonga azy ahazo an'izay mpizahatany bebe kokoa izay. Maro ireo karazan-javatra misy ao anatin'izany nosy Sakaty izany fa na dia eo aza izay amin'ny mahanosy azy izay dia mazava ho azy fa efa misy ihany ireo mponina izay tompony ary ireo mponina izay efa nipetraka na hamainty molaly an'izay nosy izay efa hatramin'ny elabe. Izany hoe efa nipetraran'ireo razamben'ireo mponina tany avaratry ny nosy tany ihany io nosy Sakaty io ary azo lazaina fa an'ireo zany ilay nosy na dia tsy misy taratasy etsiro aza araky nireny fahitantsika matetika ny tanindrazana izay an'ireo razambe taloha dia tsy vitsy amin'izy ireo no tsy ahitana an'izay taratasy manambara mazava tsara fa aniranona na ihany koa aniranona izay fa efa an'ireo ihany izay araky n'izay amin'ny maha razamben'izy ireo na hamainty molaly an'ilay nosy izay. Na dia eo aza nefa n'izay amin'ny maha razamben'ireo mponina tany an-toerana an'izay nosy Sakaty izay dia nahatsiaro fa nahazo fandrahonana sy voatohitohina ireo mponina izay azo lazaina fa tompony izay nosy Sakaty izay efa volana vitsivitsy lasa moa izay ka mandraky tiany androany manahy mafy izy ireo tamin'ny voalohany fa mety ho lasan'olona ilay nosy Sakaty izany hoe ho lasan'ireo mpanambola izany araky ny voalazan'izy ireo hatrany nefa malahelo izy ireo amin'ny tanindrazan'izy ireo ho lasan'olona tsotra izao fotsiny. Tao anatin'izany rehetra izany moa dia nanao antsovonjy ireo mponina ao amin'ny nosy Sakaty izay. Raha ny tantara manoloana ny siosiony resaka momba ny fanalanana an'ireo tompo-tany sy ny mponina mipetraka sy monina efa talohan'ny fanjanahantany tao amin'ny nosy Sakaty dia manambara etona izy ireo fa mitombina ny yahiahy ary mihorohory izy ireo ankehitriny. Raha nanao fanambarana nefa ny ministry ny fanajariana ny tany vao tsy ela koa izay amin'ny tsy fisian'ny fanalana an'ireo mponina tao amin'ny nosy Sakaty dia nolazain'izy ireo fa diso tanteraka izany ankehitriny. Ny 3 aprily 2024 tamin'ny 10 maraina dia nidina tao amin'ny nosy Sakaty ny délégation OMC izay miasa any amin'iny Diego Cerezy. Gaga ireo mponina izay nahita an'ireo olonbe miaraka tamin'ny mpitandro filaminana maromaro rehefa nilaza andriamatoa préfet fa mila miala ao amin'ny nosy Sakaty ireo mponina ampahany izay ao Ampasindava fa hisy tetikasa ho atao ka taitra nanoloana izany ireo vahoaka ary velom-panontaniana. Marihina fa tsy nitondra taratasy-panjakana manamarina ny fanesorana an'ireo mponina ireo ny OMC izay tonga teo fa nilaza ambava tsotra zao ary fampitahorana no nandraisan'ireo mponina an'izay
fandraisana an'izay fahatongavan'ireo solotena tany an-toerana izay. Fantatray fa maro ny dingana tokony arahana rehefa misy tranga toy izao, izay voalaza mazava araky ny lalàna ho izy ireo hatrany. Koa manoloana an'izany fikasana hanala an'ireo ao amin'ny tanin-drazan'izy ireo izay dia manao antsovonsy amin'ireo herivelona rehetra izay misy ao Madagasikara izy ireo, satria dia toy ny atody miady amam-bato ireo mponina any an-toerana any amin'izao fotoana izao. Mahatsiaro ho very zo tanteraka izy ireo satria dia ny fiainan'izy ireo iray manontolo sy ny hoavin'ny taranak'izy ireo nopotika tanteraka manoloana an'izao tranga izao araky ny voalazan'izy ireo hatrany. Araky n'izay efa voalaza izay moa dia tonga tao amin'izay nosy sakatia izay tamin'iny andron'ny omaly-maraina iny moa ny iraka avy amin'ny fitoeram-panjakana izay notarihiny prefeny Nosibe sy ireo mpitandro ny filaminana. Antondikan'izy ireo araky ny voalaza hatrany dia nihitady ny fomba hanatanterahana ilay tetikasa fanamboarana hôtely lehibe any an-toerana. Notsenainy voaka tamin'ny sora-baventy ny fandavana ny fakana ny taniny sy fandroahana ireo tompoterana nefa ireto solotena-panjakana niaraka tamin'ny mpitandro filaminana ireto ka niverina ataorian'ny fampiresahana teo amin'ny roatonta. Araky izany dia mitohy ny tolona ho fiarovana ny tany ho ireo vahoaka hisihan'ny fitoniana ahafahan'izy ireo mihary ampilaminana mba tsy ho tebotebo lava no iainan'izy ireo amin'ny fiainana andavanandro araky ny nambaran'izy ireo hatrany. Ka mipetraka moa ny fanontaniana manoloana an'izay fanesorana an'ireo vahoaka ao amin'ny nosy sakaty mba ahafahana manamboatra an'izay hôtely lehibe izay dia ny hoe aniza ilay hôtely lehibe izay ho amboarina ao amin'ny nosy sakaty dia izy avokoa ireo olona izay mahazo tombotsoa manokana amin'izay fanamboarana an'izay hôtely izay. Moa ve tena hitondra asa goavana ho an'ny vahoaka izay monina tao amin'ny nosy sakaty ny fanamboarana an'izay hôtely izay, ary moa ve tena hitondra tombotsoa ho an'ny vahoaka sy mponina izay efa nipetraka tao amin'ny nosy sakaty izay ny fanamboarana an'izay tetikasa amin'ny fanamboarana hôtely izay. Ka eo indrindra no tena mampiahiahy an'ireo mponina izay efa nipetraka tamin'ny nosy sakaty efa hatramin'ny ela mandraky tiany androany izay ho ampangain'izy ireo fa tena fivarotana ny tanin-drazan'izy ireo izao toe-java-misy amin'izao ankehitriny izao. Araky ny voalazan'ny fanesoerana voatrano mantsy dia nilaza mazava tsara izy tao amin'ny pejiny tao fa aoka isika rehetra tsy hanaiky an'izao ary aoka tsy hanaiky ny mponina. Miarova ianareo tena ho izy hatrany manoloana an'izay raharaha nosy sakatia izay. Mety ho ahoana sy ahoana ara no mety ho tohiny raharaha nosy sakaty ity raha toa ka mitohitohy izao fandroahana mponina izay efa nipetraka ao amin'izay nosy sakatia izay. Hanaiky moramora ve ireo mponina ireo sa mety ahoana no mety hafarany izay valiny ho fandroahana izay. Izay zay ny masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.